Adventist World Radio. Lay feon'ny fanantenana. Izay manakuaniwa ni radio manerantan. Lay feon'ny fanantenana nitondra to kiazava. Indray mandeha dia nisy kristianina anankiray namangy lay antitra anankiray izay velo tebotebo tokoa ny amin'izany atao hoe famelan-keloka omen'Andriamanitra izany. Dia hoy ilay kristianina tamin'ilay lay antitra, andenga ataontsika ohatra hoe hividy zavatra ho anao any amin'ny trano fivarotana anankiray alohako ny vidin'ilay zavatra dia ilazako ianao haka azy. Moverikaky mbola ilainao indray ny hitondra volakana azy? Tsia, hoy ilay antitra namaly azy, satria efa voalohanao ny vidiny koa. Dia hoy indray ilay kristianina nanontany azy, moa ve ilainao ny ampanantenan'ilay mpivarotra fa andony vidiny indray ianao rehefa any aoriana any? Hoy ny navalin'ilay lay antitra, efa azoko maimaim-pona anie izany. Dia toy izany koa ilay kristianina ny famelan-keloka. Efa nalohan'i Jesosy ny onitra rehetra momba izany. Ohatry olona ilay antitra namaly, sady nangano any ny ranomasony. Mibaribary eto anatrehako izao fa maimaim-pona ny famelan-keloka, satria Kristy no efa nividy izany tamin'ny rany ka nanome izany ho ahy. Dia manamafy izany indrindra izay voasoratra ao amin'ny Isaia 1:7 manao hoe, avy ary fandahatra isika hoy Jehova, na dia mena tahaka ny zaka aza ny fahotanareo, dia ho fotsy tahaka ny oram-panala, na dia mangatrakatraka tahaka ny sily aza, dia ho tahaka ny volon'ondry fotsy. Miteny ny Baiboly hanisan'andro no fonaina, raisoa mampofazamalaina, fartomotrany andro izao. Tarika anja ny fahamarinana. Izao ilay mpanotarotsy toko no nidinanao hatrety. Eny izao lay tsy manahalala fidy no namoizanao ny ainao. Inona Jesosy no azoko atao eo anatrehany fitiavanao. Tsisy afa-tsy tevomany azy, tiako vanao mba honenana. Lay feon'ny fanantenana. Ilaozanao ilanitra tena soa, mba tsy hisy overizahay. Enirinao mba hovoavonjy avoko, nafonao ny lapany iray. Inona Jesosy no azoko atao eo anatrehany fitiavanao. Tsisy afa-tsy tevomany azy, tiako vanao mba ho lapana. Harena ny fahasalamako. Alio misoroka toy izay mitsabo. Izay feokira famantaran'izay no manambara fa miaraka amin'ny radio ny feon'ny fanantenana ianao ao anatin'ny fandaharana ara-pahasalamana izay anasana ianao mba hanaraka izany hatramin'ny farany. Fanjaniaina no hanolotra izany ho anao eto miaraka amin'ny Samina
eo amin'ny lafiny teknika. Meno finaritra ary. Araka ny torohevitra izay navoaka ny UNICEF tao anatin'ny boky fahalalana mahavonjy dia mety hisakana ny fitombon'ny vatana sy ny fivelaran'ny saina ny tsy fahampian'ny rà satria tsy ampy ny vy ao amin'ny tenan'ny olona iray. Inona avy ary izany mety ho voka-dratsy ateraka ity tsy fahampian'ny rà eo amin'ny olona anankiray ity. Ireto izany misy fambara azo lazaina amin'izany. Mora reraka ilay olona, mora sempotra, atsatra ny lela sy ny aty tanany ary ny aty molotrany. Ireo izany anisan'ny fambara fa tsy ampy rà ny olona anankiray. Ity aretin'ny tsy fahampindra ity dia aretina fahita maneran-tany. Ka ny tsy fahampindra na dia verina ho bitika aza dia mety hitarika tsy fivelaran'ny saina eo amin'ny zaza sy ny ankizy. Raha ny ankizy sy ny zaza manokana izany no resahana ny tsy fahampindra na dia verina ho kely azy izany dia mety hitarika ny tsy fivelaran'ny saina eo amin'ny zaza sy ny ankizy ho isika. Raha tsy ampy rà ny zaza latsaky ny 2 taona dia mety hitarika fahasembanana ho azy izany. Lasa tsy araky ny tokony ho izy ny fihetsika ilay zaza. Mety ho lasa zaza miolon'olona mitokatokana ary tsy mahatoky tena iny zaza iny dia lasa tsy afaka ifandray amin'ny hafa ary tsy hivelatra mihitsy ny sainy. Izay izany anisan'ny vokatry ny tsy fahampian'ny rà ao anatin'ny zaza latsaky ny 2 taona. Anisan'ny mampitombo ny fahaverezan-drà sy ny fianaky ny aretina eo am-piterahana ihany koa ny tsy fahampian-drà mandritry ny fotoana izay hitondran'ny vehivavy anankiray voka. Ary izay izany dia anisan'ny antony iray mahabetsaka ny vehivavy maty eo am-piterahana. Mandritry ny fotoana hitondran'ny vehivavy voka izany ka tsy ampy rà izy dia vao maika koa mampitombo ny fahaverezan-drà sy ny fianaky ny aretina eo am-piterahana iny tsy fahampian-drà iny. Dia izay ny antony mahabetsaka ny vehivavy maty eo am-piterahana. Ankoatr'izay ihany koa dia tsy ampy lanja sy rà ny zaza teraky ny vehivavy izay tsy ampy rà. Mahatonga ny tsy fahampian-drà ihany koa ny tazomoka sy ny kankana. Kanefa na dia eo azy izany rehetra izany dia misy ny vahaolana. Inona avy ary izany ny tokony atao mba hisorohana ny tsy fahampian-drà na eo amin'ny zaza izany na eo amin'ny vehivavy bevoka, satria misy fifandraisana izany ny tsy fahampian-drà eo amin'ny vehivavy bevoka sy ny zaza izay ho aterany. Voalohany indrindra, anisan'ny miaro ny reny sy ny zaza ny fanomezana sakafo misy vy ny vehivavy bevoka. Tokony hihinana ireo karazan-tsakafo be vy izany ny vehivavy bevoka, ka ny sakafo izay ahitana izany vy izany ohatra ny atikena, ny hena mahia, ny atody sy ny legioma isan-karazany. Dia ao ihany koa ny trondro, ny voamaina toy ny tsaramaso sy ny sisa. Ireny izany dia betsaka vy ka azon'ny reny izay mitondra vohoka hohanina. Ary ilain'ny zaza ihany koa ireny karazana sakafo misy vy ireny mba hananany hery sy hivelaran'ny sainy. Azo toa izany mihinana atikena, ny hena, ny trondro, ny karazana legioma isan-karazany, ny atody, sakafo be otrikaina rehetrarehetra, ny voamaina toy ny tsaramaso sy ny sisa. Ampirisihana ny reny bevoka izany mba hihinana an'izany ary ampirisihana ny fianakaviana mba hanome izany ihany koa ho an'ny zanakao. Ankoatr'izay dia matory ao anatin'ny lay misy odi-moka. Ary araka ny voalaza teo isika mahatonga ny tsy fahampian-drà ihany koa ny tazomoka sy ny kankana. Ny vahaolana izany dia azo sorohana ny tazomoka rehefa matory ao anatin'ny lay misy odi-moka isika. Ianao vehivavy bevoka, ny zanakao ihany koa. Fisorohana ny tsy fahampian-drà avokoa izany. Ny kankana ihany koa isika dia anisan'ny tena miteraka ny tsy fahampian-drà satria mitsetsitra ny sakafo izay hohanina izy dia misakana ny vatana, tsy azo ny vitamina sy ny singa-pamelona avy amin'ny sakafo.
noho izany dia tokony ihinana odi-kankana indroa na intelo isan-taona ny ankizy izay monina any amin'ny faritra be kankana. Dia toy izany ihany koa ny vehivavy mitondra vohoka dia mila mihinana odi-kankana. Rehefa manantona ny tobim-pahasalamana moa ianao reny mitondra vohoka dia manome torohevitra feno anao mahakasika izany ny mpitsabo. Isaky mandalo atao aminareo dia ohatry ny tsaramaso foana ny laokanareo. Tena mety amin'ny vehivavy be vohoka ny tsaramaso ry velosoa satria sakafo be vy. Indraindray rehefa mba tsy misy ny hena, ny atikena na ny trondro dia mahasolo azy tsara ho tsaramaso, indrindra ny tsaramaso mena. Anisany misoroka ny tsy fahampindrany sakafo be vy ankoatr'izay ihany koa ny fihinanana odi-kankana. Sao dia mihinan-kina pona ry fenzafy a. Ndriany ka mitondra vohoka mifanohatra amin'izany ry velosoa. Mba herovana ny vehivavy be vohoka amin'ny tsy fahampindra dia asaina mihinana odi-kankana izy analana an'ireo kankana mitsetsitra ny sakafony. Raha tsy alana ny kankana dia ireo indray ny voky ny vitamina sy ny singam-pamelona avy amin'ny sakafo hohanina fa tsy ny reny sy ny zaza ao an-kibony. Mahasosotra tokoa aky mieritreritra an'izany ka. Velosoa efa mitoeja azy io koa izao mila mihinana odi-kankana. Ary tsy odi-kankana ihany nomena ny vehivavy be vohoka mba hisorohana ny tsy fahampindra fa amin'ny faritra be tazomoka dia omena odi-tazo ihany koa izy. Isafa eny amin'ny tobim-pahasalamana mba hazoky izany ka. Ry vehivavy be vohoka mba hisorohana ny tsy fahampindra izay mety hahafatin'ny zaza na ny reny. Dia mihinana odi-kankana rehefa manomboka metsika ny zaza ao an-kibo. Mihinana sakafo be vy toy ny hena, trondro, voamaina toy ny tsaramaso sy ny sisa. Mihinana odi-tazomoka indrindra raha faritra be tazomoka no onenanao. Matory anatin'ilay misy odi-moka maharitra mandritra ny fotoana fitondrana vohoka. Ary amara-paranantsika ny fandaharana mba hiadiana amin'ity tsy fahampindra ity ihany koa ho an'ny zaza dia azontsika atao tsara ny miady amin'ny kankana. Ahoana moa izany hoe miady amin'ny kankana izany? Aoka ny ankizy izany mba tsy ho zarintsika ilalao eny akaiky ny lava-piringa. Aoka ny ankizy mba ho zarintsika hanasa tanana matetika dia mba hanao kiraro izy raha azo atao. Satria ny fanaovanao izany dia anisan'ny fisorohana ny tsy fahampindra. Satria isika raha vao tafiditry ny kankana ao amin'ny tenan'ny ankizy manokana ny resana dia iny kankana indray no mitsetsitra ny sakafo izay ilain'ny vatan'ny ankizy ka tsy ahazoany vitamina sy ireo karazana singam-pamelona avy amin'ny sakafo izay hohaniny. Dia miteraka ny tsy fahampindra izany. Kanefa ny tsy fahampindra ho isika dia lasa mahakely hery ary miteraka ny tsy fivelaran'ny sain'ny zaza. Dia ampirisihana izany ny vehivavy be vohoka voalohany indrindra azotinana sakafo be vy hisorohana ny tsy fahampindra. Satria sady misy fetraikany eo aminao reny ny tsy fahampindra no miteraka fahavoazana eo amin'ny zaza izay ho ateraka ao ihany koa. Dia oka ihany koa ny zaza mba homentsika ireny karazana sakafo be vy ireny mba hananany hery sy hivelaran'ny sainy. Andriamanitry ny fiadanana ny anampy antsika tsirairay avy ahafahantsika fianakaviana manana hery sy tanjaka ary fahendrena ahafahantsika mikarakara ny ankohonantsika. Manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Tarika lalao. Namu
Jesu Entwe wamini rewetana mavesatra Fiziane male mifanai simamiavuna wapu hapetrawewa minikyoreo tebi zay mahazonao famurafanai tianao Jesu Ente wamini rewetana mavesatra Fiziane male mifanai simamiavuna wapu hapetrawewa minikyoreo tebi zay mahazonao famurafanai tianao Jesu zay lay onjany fanantenana mahakivianao ve ny fiainanao sarundrahuna ni awampunao mahazina fuku ni lala na halehanao azakivifa hamujanao Jesu Entwe wamini rewetana mavesatra Fiziane male mifanai simamiavuna wapu hapetrawewa minikyoreo tebi zay mahazonao famurafanai tianao Jesu Entwe wamini rewetana mavesatra Fiziane male mifanai simamiavuna wapu hapetrawewa minikyoreo tebi zay mahazonao famurafanai tianao Jesu AWR manolotra ho anao feo ny fanantenana fifaliana mandrakarivo no iarabanina manao andrembovonjarinay vaonao sy ny fianakavinanao sy ny ankonanao sy ny manodidina anao eny ianareo rehetra zay manaraka zao fandarana zao ary indro fa mikopakopatanana mahatsara fihavanana ihany keo na manao samma zay mikirakira mivatamarobokotra mba hatotosana zao fandarana izao misaotra an'Andriamanitra lehibetsika fa mbola tonga indray ny fotoana ity azotsika miona am'izao fampelezam-peo zao koa nahaizanaiza misy anao ary naizanaiza enonao zany teny zany de mba ho teny zay ho fiainanao anao ane zany teny zany hitondra fiainana tsara ho anao hitondra famonjeny indrindrindrindra ho anao satria aoka ho tadiditsika mandrakariva fa ady sy tolona ny fiainana ady ny fiainana ny fiteny malagasy ary marina arabaky teny tokoa zany satria be de be ny ady zay atretsika vo misokatra ny masoandro mandra-paharivon'ny andro eny fa na de ao mpandrina ao anatin'ny alina mangina aza de mbola misy ady ihany zay manenjika atsika mandrakariva ko andeha apetrakitsika amin'Andriamanitra ny fandinina ny teny ndray am'ty androany ity mba azotsika mandray tsara izany fiadina zay atolony atsika zany ndray manoloana ny ady rehetra zay atretsika ivavakytsika tompoko rainay tsara sy masina indrindra ny an-danitra efa tsara hatramin'ny taloha indrindra ianao tsara mandraka ankehitriny ary mbola tsara mandrakizay eny mindrany zahay mahatoky zany satria raha nanao zao toy zao ianao de hitanao fa indro fa tsara indrindra zany ny asanao rehetra de tsara tsy misy ratsy na di iray aza
ary izahay tsiraray avy zao zay asany tananao dia samy tokony atsapa fa tsara ihany ko zahay ary tianao arovanao anatin'izany fahatsarany zany koa meteza ray malalo amin'ity androany ity mba hanome ny fiadina ampy sy tanteraka hiarovanay zany fahatsarany zany zay efa natolotra ao anay tsiraray avy dia tononona sy angataniny amin'ny anaran'i Kristy zany vavaka zany miaraka amin'ny famelana ny elokay rehetra. Amen. Andehantsika hanokatra ny ten'Andriamanitra ka hamaky izay hitantsika eo amin'ny Eksôdôsy, boky ny Eksôdôsy toko fa 14 ary dia iarahantsika mamaky ny andininy fa 13 sy ny fa 14. Zany toko izany dia toko izay hamarana ny fifandraisan'ny zanak'Israely amin'ny Egyptianina ary amin'ny fomba tena mahatsiravina ny faran'izany fisarahany zany satria reto Egyptianina reto moa dia tahaka ny hoe tsy mahafoy ny zanak'Israely raha ny marina dia tsy mahafoy ny asa zay nomeny zanak'Israely dia ny asa fanompoana lalina sy mafy indrindra zay nampanaoviny Ramsesy azy ka nazahoany nampiasa azy arak'izay sitrapony tsy fantany anefa fa Andriamanitra dia efa nanome vahaolana anankiray, efa manomana vahaolana goavana anankiray zay hanadiovana izany fifandraisan'ny zanak'Israely tamin'ny Egyptianina izany. Dia ary irahantsika mamaky Eksôdôsy toko fa 14, ny andininy fa 13 sy fa 14 zao vaky ny teny amin'ny anan'i Jesosy. Aroy Mosesy tamin'ny olona, aza matahotra ianareo mijanona fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova zay ataony ho anareo anio, fa ny Egyptianina zay hitanareo anio dia tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Jehova hiady ho anareo fi anareo kosa hangina. Raha fakitsika tsara zany andalateny zany dia zao any amin'ny vakiteny hafa dia manesika Andriamanitra mba handroso, fa eto kosa dia manesika indray Andriamanitra mba hijanona. Rehefa misy toe-javatra tena sarotra be zany dia misalasala isika, ary zay nahazo zanak'Israely teto, nanana fisalasalana ny zanak'Israely satria efa mbiakaiky eo amin'ny 10 ary rehefa mbiakaiky Farao dia natompo ny zanak'Israely ny masony ka indreo ny Egyptianina tamy manenjika azy. Ty le hoe androso matyray be, miembotra matyreny be satria ranomasina midadasika ny eo aloha ary Egyptianina vonina andrapaka ny atoriana. Samy fahavalo goavana ireo satria raha tsy mahay milomano ianao dia atelin'ny ranomasina, ao ny hazan-drano, ao ny trondro lehibe isan-karazany, na ny trondro madinika zay masika aza zay telina anao rehefa sepotry ny rano ianao. Ary atoriana kosa dia ny fitaovam-piadiana mahery vaika dia ny lefina sy ny sabatra no ijinjanao ka dia latsaka katereny zany eo anelanelany. Misy vanim-potoana toy izany eo amin'ny fiainantsika ry mpiainy malala, ary mino aho fa efa tojo an'izany toe-javatra zany ianao raha ilaza zavatra anankiray fotsiny aho hoe misy olana zay sarobahana eo amin'ny fiainanao, olana sarobahana ka mahatonga anao tsy hafa mandroso ary tsy hafa miembotra, tsy hitanao tsony hoe inona ny vahaolana amin'ity toe-javatra zay manjoa ahy ity. Ohatra nga nitrosa vola tamin'ny banky ianao dia tonga amin'izay ny fotoana zay tokony andoavanao nitrosa, tsy manan-kandoavana nefa ianao no ny toe-javatra zay nentin'ny tranga satria nisy ny fahasarotan'ny varotra dia tsy nisy ny fidiram-bola, ary nefa dia eto aoriana zany manenjika anao mpitakitrosa dia ny banky izany. Etsy aloha ndray kosa nefany a dia tsy avy mandroso koa ianao satria tsy avy hitady famonjena na amin'ny namana na amin'ny havana kory aza mba hamonjy anao anatin'izao toe-javatra zay manjoanao zao. Lasaka katereny ianao ary tonga amin'izay ny fisalasalana dia hoy ianao hoe aok'izay tahaka ny Egyptianina ve eo amin'ny 12 kanefa fa niala tamin'le fiainanao teo aloha anao, aok'izay fa avy alao ihany izahay hanompo ny Egyptianina. Tsiry ava-malala manoloana ny toe-javatra sarotra anankiray ianao dia zao misy fampetreretana aloha. Hoy ny tompo aminao hoe
aza matahotra ianareo mijanona makasaina ary matokiny teny Jehova fa ho hitanareo ny famonjeny Jehova rehefa mijanona ianao makasaina ianao miantso ny famonjen'Andriamanitra ianao ao anatin'izany fotoana izany de tsy ho tapidalaka le mihitsy ianao tsy akory fa ho hitanao ny famonjeny Jehova zay ataony ho anao anio. Isy famonjena zay ataony Jehova ho anao anio. Fa lay olana goavana ny Egiptianina zay hitanareo anio de tsy ho hitanareo intsony mandrakizay. Lay olana goavana zay hitanao amin'ity androany ity efa nampiady sainao nandritry ny alina manontolo de zao tsy ho hitanao intsony mandrakizay zany olana izany. Lafiny tsara no andraisantsika n'izany teny zany ry havana satria Andriamanitra no miteny. Ary nahoana? Inona ny tenin'Andriamanitra zay nolazainy? Jehova iady ho anao fa ianao kosa angina. Ny mangina ry havana no mety aminao. Ny mangataka ny famonjen'Andriamanitra ry havana no mety aminao. Araka ny teny fikasany zay efa nomeny de zao takio aminy ny famonjena araka ny teniny. Kanefa melony zany de zao atao vita fihavanana aminy ianao mba tsy ho fahavalony satria sarotra ao an'Andriamanitra ny amonjy ianao raha toa ka mbola fahavalony ianao. Eny mibeba, eny miverena aminy. Avy ary ny fandahatra tsika fa ataoko mangatsakatsaka tahaky ny sily ny fahotanareo na de tahaky ny jaky aza matahotra ianao mijanona makasaina, aza maka vahaolana araky ny olombelona, aza mitady vahaolana araky ny eritreritrao fa izao matokian'Andriamanitra mijanona mivavah ary mitalao aminy fa tsy maintsy tonga ny vahaolana omeny anao. Zany teny zany no apetraka dia satria teny mahery zany, velona sy mahery ny tenin'Andriamanitra. Ary zany teny zany no apetraka amin'ity androany ity dia satria mifanandrify indrindra amin'ny olam-piainana zay eo anatrehanao zany. Enganie mba ho tanteraka aminao ny tenin'Andriamanitra ary mame fotoananao amin'ny manaraka indray zay raha sitrapon'Andriamanitra dia manao velomanao indrindra tompoko. AWR Malagasy @gmail.com. Voatsinapy. Raha maloka ny andro tsy hoe tsy eo akory ny masoandro fa mbola takona fotsiny izy. Andony maraina ofanaona no kivianao raseatriniady mafy batadidio jeteniso efanatolony anao tsy anao rery no mizakizao metezy anao mba hotony mandalo anyezao fitsapanyzao Jeso eo akaikinao ny tompo tsy mahela ny teny fikasany hoanao tsy tavela mbe mahezeza fa izy ombanao ny varavarane famivo tsy hisy arindriny zany reo fitahina manao tsy omby alo reo re dovaliny za zay lay onjany fanantinana na de
nandavanao aza reo namanao sy ny sisa fantaro fa jesosy anye tsy mbola nandao anao tsy anao rery no mizakizao metezy anao mba hotony mandalo anyezao fitsapanyzao jesosy eo akakinao ny tompo tsy mahela ny teny fikasany hoanao tsy tiny hotavela de mahereza fa izy ombanao ny varavarane famivo tsy hisy arindriny zany reo fitahina manao tsy omby alo reo re novaliniza reo fitahina manao tsy omby alo reo re novaliniza mpanarahana ny fandaharana vokarin'ny radio feon'ny fanantenana ianao aza miala fa mbola mitoy ny fotoanantsika misaotra tompoko sy fanabazana androtany ty tanindrazana fahaizana sy faherena olovany ty firenena darena zareo tsy mahahitra fa tsara manatsy ary lavitra ny fianarana re azatsanina fa manomanana olombanina tonga indray ny fotoanany fandarana fanabiazana ka dia atolotra anao piara sy mpanaraka izao fandarana izao a ny arahaba manao ny soasoavina sy ny tsara hotsaroana misaotra mankasitraka anao indrindra ny namanao landoarimisajoely sy ny namana rilahy izay mitafa aminao ary eo ihany koa ny namanao amin'ny lafin'ny teknika dia ny namana samma sy nardina ia dia faly miarabanao namana joely miaraba ihany koa ny mpiaino resantsika teto amin'ny fandarana namana joely fa mila fanehoam-pitiavana sy hafenoam-pitiavana avy amin'ny ray aman-dreny ny zaza ary tsy ny ray aman-dreny ihany a fa reo rehetra mitrotro na mitaiza ilay zaza dia tsara manolotra izany fanehoam-pitiavana izany avokoa ny anton'izay moa zany a dia mba hatsapan'ilay zaza fa voaharo sy mipetraka ao anatin'ny fitonina izy ka andeha ho azy ny fivoarany izay mitarika azy olona mendrika sy ilainy ny fiarahamonina izay raha toka fitinina sy atao jeritodika izay niresana tamin'ny fandarana teo aloha fa mahakasika ninona kosa indray ary no azo atolotra ny mpiaino namana joely lantoarimisa anio indray zany isika dia iresaka ny hoe mitady fahafinaretana ihany koa ny zaza mitady fahafinaretana ihany koa ny zaza ia amin'ny maha olombelona azy dia mba mila sy mitady fahafinaretana ihany koa ny zaza fa misy ny fantaniana mipetraka hoe mba fantatra ao ve ny faritra ahitany zaza fahafinaretana voalohany ny
ny valiny a dia ny vavany faritra voalohany ahitana sy atsapahana zaza tsara izany fafinaretana izany ary atsapahany izay zavatra tiany ho tsapa sy fantarina ary ampiasainy amin'ny fisakafoanana izany vava izany. Amin'ny fotoana fahazazana dia ny fitsetsefana zavatra na sakafo amin'ny vavany no hahazony fafinaretana manokana ary ny minono sy misotro rano no tena miavaka amin'izany ary aorin'izay a dia ny fikakerana. Eo amin'ny fifandraisan'ny zaza amin'ny tontolo manodidina azy izany hoe ny reny sy ny solondreny dia manana filana amantatra izy ka amin'ny alalan'ny vava no anatanterahany izany ary ny fisian'ny nifiny no mahatonga ny filana anaikitra. Rehefa misy mahasorena azy amin'ireo manodidina dia asehony amin'ny alalan'ny kaikitra izany. Ny zaza dia mitady ny fomba hananan'izay tokony ho azy sy manao izay ampanjary ho azy tanteraka arak'izay tratrany ny zavatra miseho amin'ny rehetra. Ka ialana arak'izany ny mandiso fanantenana sy fanomezana fanahitainana azy satria mitarika ny isian'ny fihetsika maherisetra avy aminy izany izay asehony amin'ny alalan'ny kaikitra. Ka fanamariana izany rehefa ataonao izay mampatezitra ny zaza tsy manana fitaovana iarovatena hanehoana izany ny zaza afa-tsy amin'ny alalan'ny kaikitra. Mahazo fafinaretana amin'ny alalan'ny vava ny zaza arak'izay voalazanao izay na manajoely. Ankoatra ny vava misy ihany koa ve taova hafa ahazahoany izay fafinaretana izay? Tena misy mihitsy ny taova hafa ahazon'ny zaza fafinaretana ankoatra ny vavany na manarelahy. Anisan'izany a ny hoditra sy ireo taovam-pandrenesana rehetra dia ny orona, ny sofina, ny tanana ka ny safosafo sy ny orokoroka kely izay miatraika amin'ny vatana amin'ny vatany izany. Izany hoe misy ny orokoroka, misy ny safosafo izay ataon'ny reny na ny rainy izay mitaiza azy izay miatraika mivatana amin'ny vatan'ilay zaza dia tsapany ary hahazony fafinaretana ihany koa. Hahazon'ny zaza fafinaretana ihany koa ny manetsiketsika ny tongony sy ny tanany ary ny miroroa sy mibadabada. Amin'ny alalan'ireo taovam-pandrenesana ihany ve na manajoely no mety azahoan'ny zaza izay fafinaretana izay sa misy hafa ihany koa? Tena misy afaka, tena misy mihitsy. Tahaka izany ohatra hoe manomboka fatana ny mahalasy mahavavy azy ka mahafinaritra azy ny mamany sy mangery na ataontsika hoe mikakana mipipi akiloty zany. Mahazo fafinaretana ilay zaza rehefa mipipi sy mangery na mikaka. Ary ny tena atsapany fafinaretana dia izy rehefa soloana sy sasana iny zany rehefa avy mikaka na avy mangery na mamany amin'iny fotoana iny dia mahatsapa fafinaretana be ny zaza. Dia ilay olona zay manolo azy iny ka mikasikasika ny taovam-pananahana kely iny no tena ahazon'ilay zaza fafinaretana. Fa tandremana tsara mba tsy hodilirina na ho fitadiava-pafinaretana ho an'ilay mpanolo azy ny fikasiana izany fitaovam-pananahana keliny izany. Ny fahita matetika namana joely dia sorena ny ray aman-dreny rehefa mikaka na mangery na mamany akiloty ny zaza. Inona ny tokony ataon'ny ray aman-dreny manoloana an'izay? Marina tokoa izany namana rilahy fa masorena ny ray aman-dreny no mahita ny zanany mangery na mamany akiloty kanefa aoko tsapanao ray aman-dreny fa zavatra ara-dalàna sy voajanahary zany ary tiana ny mampafantatra anao ianao ray aman-dreny io fa
tsy tokony ho bedesina ny zaza rehefa mangery na mamany aklôty fa fafinaretana ho azy zany ary ara-dalàna ho zahay eto amin'ny fandarana. Ny anjaranao kosa dia ny mampianatra an'ilay zaza tsy kelikely tsy angery na amany ankilôty amin'ny alalan'ny fanondrotana azy. Ary zao indraindray de misy fietsika ataon'ny zaza rehefa poritra ty angery na ty amany izy. Am'izay fotoan'izay dia anjaranao ray aman-dreny no mamantatra iny fetsika ataon'iny. Anjaranao zany mamantatra tsy kelikely hoe teanao inona lay zanakao. Zay mahakasika an'iny fa fafinaretana ho an'ny zaza ihany koa ny hanomezanao fankasitrahana azy rehefa mavita zavatra izy. Afaka mame ohatrany am'izay ve namana Joely? Ohatra hoe nahalany vary ara-dalàna lay zaza rehefa vahanana na nahalany rano tsara rehefa napisotronao na koa netiny soloana akanjo izy sy ny sisa sy ny sisa. De amin'iny fotoana iny zany a dia ankasitrahanao izy ary fantary koa fa fantatry ny zaza ianao hoe faly na sosotra ka anisan'ny mahafaly azy a ny mahitanao falifaly. Zay ny anisan'izay zavatra ataon'ny zaza zay fa anisany miteraka fafinaretana ho an'ny zaza ihany koa rehefa izy miarindoha irery tsy misy manampy iny na milanja ny lohany samy rery mandritra ny eo amin'ny 2 minitra eo na amin'ny fotoana zay afahany manao an'izany. Mafaly ny zaza ihany koa zay namana lehilahy. Ary ahitany fafinaretana ihany koa ny fandraisana zavatra ka afindrafindrany na alainy ao anatin'ny fitoerany zany zavatra anankiray na kilalao dia averiny ao indray de averimberiny eo zany fihetsika zany mba hitadiavan'ny fafinaretana. Zay zavatra zay ihany koa anefany a dia mandrafitra ny fifatoany tsy kelikely amin'ny alalan'izany fandraisana sy famerenana izany fihetsika izany. Ankoatran'izay namana Joely misy fafinaretana ihany koa ve zay azon'ny zaza amin'ny lafininina? Mazava loatra fa misy fa fafinaretana ho an'ny zaza ihany koa namana lehilahy ny manolotra ny tanany ho raisiny ny olo-kafa ankoatra reo atao hoe efa mpitaiza azy isan'andro zany. Ohatra hoe ndray aman-dreny mpitaiza azy isan'andro ka raha misy olona zay mandalo ao tokantrano dia manolotra ny tanany amin'iny olona iny ny zaza dia fafinaretana ho azy manao an'izay zavatra zay ary mamerimberina zany fihetsika izany. Ary mbola fafinaretana ho an'ny zaza ihany koa ny milalao irery tsy misy mpanara-maso sy tsy misy mpijerijery sy mpanakotaba ka faly izy fa izy rery a no manakorotana sy mandamina indray lay kilalao. Hitanao namana lehilahy rehefa mipetra jery koa ny zaza dia faly izy sady mahita fafinaretana indrindra rehefa maharitra minitra vitsivitsy izany fihetsika izany. De eo ihany koa ny mampiakatra sy mampidina zavatra amin'ny tanany any ambava zay fihetsika izay ihany koa dia ahitan'ny zaza fafinaretana ary tena fafinaretana ho azy mihitsy a ny manao izany. Ary rehefa manomboka mandady izy ahoanandray mahakasika an'izay namana Joely? Iny koa tena ahitan'ny zaza fafinaretana iny rehefa izy le mandady eo amin'ny tany iny na eo amin'ny toerana ahafahany manao izany indrindra fa misy kilalao laloviny sy enjehany eo de iny zany a mandady izy manenjika niny kilalao iny de faly izy manao izany. De rehefa vita aloha zany mandady de manomboka mandeha irery indray le zaza manomboka miana mandeha izy. Miana mandeha de iny miana mandeha iny izy dia mahita fafinaretana koa izy amin'iny miana mandeha iny de rehefa aveo le mandrazona amin'ny zavatra ary manaraka mandeha ohatra hoe manara-drindrina na manaraka seza
ary misy aza fotoana midongy ho tantanana ny zaza satria mitady fafinaretana ao anatin'izany iny zaza iny amin'izy le miana mandeha iny zany de le izy mandrazona etsero iny no ahitany fafinaretana zay mihitsy de mahatonga anazy idongo mihitsy azy dongy satria mitady fafinaretana ao anatin'izay fotoana zay ia zay mikasika an'izay hoe mandrazona sy ny sisa zay fa fafinaretana ho an'ny zaza ihany koa ny mamerina teny fohy sy maheno anao mamerina izany teny kely nataon'izany na rehefa mihevina izy ka rahanao lay nataony dia mikakakaka izy sady faly ohatra zany hoe de arahany keo zay atseko izy de faly ara izy manao an'izay voaloha ka arahanao dia fafinaretana ho azy fafinaretana ho azy ihany koa zay zavatra zay namana vila mijoala ny hazo raha tsara vaka mijoro ny trano raha tsara fototra fa mivoatra ny zaza raha tsara taiza namana joely raha atao bango tokana zany dia ny fiainan'ny zaza manontolo mihitsy no tsapa fa ahazahoany fafinaretana zay mihitsy namana vila ka tokony ho tandremana fatratra ny afatra azona omenany ray aman-dreny sy ireo mpitaiza ndray ary etya mpamaraparanana ny fandaharantsika androany eny ary tsotra ny afatra ray aman-dreny eo ny fitadiavana sy fahatsapahana fafinaretany zaza dia tafiditra ao amin'ilay atao hoe dinga mpivoarana ara-psikolojia sy ara-tsosialiny zaza ka tsy tokony hataoko toto fa tsy maintsy arahana sy omena azy ireo zavatra rehetra tahakin' izany raha tiana ny ivelarany ara-psikolojia sy ara-tsosialy koa aokary tsy ho sakanana izy raha mila sy mitady izany fafinaretana izany ary tsy omena fahadisompanantenana na avelana intaina fa aoka omena azy ankafaliana izay lainy ka ampivelatra sy ampivoatra azy de mankasitraka ny namana lanto arymisa joely nitondra toro hevitra masoa ho antsika teto amin'ny fandaharana antenaina fa samy andray ny tandrify azy ny rehetra ahasony zaza isaorana ihany koa ianao nanjoy ny fandarana fanabiazana hatramin'ny farany atreo indray ary aloha ny androany fa manaraka dia loha hevitra mahaliana hafatrany mahakasika ny fanabiazana no resantsika eto amin'ny fandaharana mametraka ny veloma mandrapitafa tompoko veloma tompoko ilay feo ny fanantenana telefony 034 06 797 62 akoatra ny fiainoana amin'ny alalan'ni podcast dia azonao atao ny miaino ny fandaran'ny awr sampana teny malagasy amin'ny alalan'ni facebook isanandro amin'ity pejy ity awr feon'ny fanantenana awr boîte postale 700 Antananarivo 100. Faniteninao no fahamarinana. Taridalana manokana fianarana baiboly avoaka ny fiangonana advantista maneran-tany. Iarahanao amin'ny feon'ny fanantenana sy ny departementany sekoly sabata. misaotranao manaraka tsy tapaka ny fiarahana mianatra ny tenin'Andriamanitra amin'ny onjam-peon'ny feon'ny fanantenana. Miaraka aminao ito indray amin'ny tianio ity ny mpiara-mianatra aminao Eliandre Mitantsoa. Ny rahantsika nianatra teto fa nataon'Andriamanitra ho tonga lafatra ity tany misy antsika ity tany ambolohany. Tsy nisy kianina izany, tsy nisy sorotsorotra ny faharatsiana mihitsy.
fa noho ny fahotana vokatry ny safidy izay nataontsika olombelona nanaiky ny fitaka nataon'ny satana natonga n'izao olana rehetra izao. So ihany fa tsy navelan'Andriamanitra tamin'izao isika fa nanao planina hamirenana amin'ny laony ny zavatra rehetra Andriamanitra. Kanefa tsy manery ny olombelona izy fa mitaona antsika izy mba hiverina aminy mandra-pahatonga ny fotoana izay tsy maintsy hiverenana indray hamirenana amin'ny laony ny zavatra rehetra. Anio isika dia hianatra fa tsy hoe nataon'Andriamanitra namatambonina fotsiny isika olombelona raha namorona ny zavatra rehetra izy vao namorona antsika, fa nomeny tombontsoa isika ho mpitantana ny tany, ho mpitantana ny zavaboary, ho mpanjaka ny zavaboary. Ny ten'Andriamanitra dia milaza amintsika fa ny sahany Edena sy ny tany izay noharian'Andriamanitra dia toerana nahavokatra. Noforoan'Andriamanitra zany mba hivelaran'ny fiainana ary indrindra natao hifalitsika olombelona izay noforoniny. Tsy nataon'Andriamanitra hidonanam-pona nefa isika fa nomena anjara asa ho ataony. I Adama sy Eva dia nomena anjara asa ho ataony. Na dia zavatra kanto tsy misy tomika aza, ny zavatra rehetra izay nomen'Andriamanitra azy teo anoloany dia misy asa nomen'Andriamanitra azy ho ataony. Napetrak'Andriamanitra ho andraikitry ny olombelona ny zavatra rehetra teto ambonin'ny tany. Voalohany aloha dia nomen'Andriamanitra ho asan'i Adama ny fanomezana anarana ny biby sy ny vorona rehetra. Hitantsika izany amin'ny Genesis 2:7. Genesis 2:7. Adama zany nanome anarana ireo biby sy ny vorona rehetra ireo. Tena nanatsaina ary tena mampitolagaga ny fahafahany mitadidy an'izany rehetra izany. Fa ankoatran'izay dia anisany anjara asa hafa nomen'Andriamanitra izay voalaza eo amin'ny Genesis 2:1-20. Genesis 2:1-20. Ary Andriamanitra nitsodrana azy hoe maroa fara sy miabetsaha, mamenoa ny tany ka mampanimpo azy ary manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina ary ny biby rehetra izay mitsiketsika ambonin'ny tany. Fandaminana avy amin'Andriamanitra izany. Eny, na dia fa simba ny fahotana tahaka an'izao aza isika, fohy hatramin'ny andro iainana fa tsy mba antaonany maro, 100 taonany maro tahaka ny andry Adama sy ry Enoka sy ireo olona fahiny, dia mbola navelan'Andriamanitra ihany isika hanjaka amin'ny zavatra rehetra amin'ny biby. Azonao an-tsaina ve raha sanatriny mifamadika ny toe-javatra ka ny biby indray no nanjaka tamintsika sanatriny izany? Tsy tongatonga ho azy izao fandaminana misy izao sy ny fahafahan'ny olona manan-tsaina lavitra sy afaka mifeny zavaboary rehetra, fa Andriamanitra no nanome an'izany, fahefana izany. Dia izao koa ny voasoratra eo amin'ny Genesis 2:2-10. Genesis 2:2-10. Ary Jehovah Andriamanitra nitondra an-dralehilahy ka namponina azy tao amin'ny saha Edena hiasa sy hitandrina azy. Tsy vokatry ny fahotana akory ny asa, fa tena fitahiana nomen'Andriamanitra mihitsy taloha ny idiran'ny fahotana teto amin'ity tany ity. Fitahiana ho antsika ry tanora namana ny hoe miasa. Fitahiana ho antsika ry mpiaino mpiara-mianatra amiko ny miasa. Ary tsy hoe miasa fotsiny, fa mitandrina. Ilay asa izay asain'Andriamanitra ataontsika dia asain'Andriamanitra tandremana koa izay asa natao izay. Ary izany koa mahatonga antsika ho sarotiny amin'ny fiarovana ny tontolo iainana, satria asa nataon'Andriamanitra omena antsika izany. Mampalahelo fa misy olona manao dika vilana izay voalaza eo amin'ny Genesis 2:1-20, ilay hoe manjaka amin'ny hazan-drano amin'ny ranomasina sy ny voromanidina. Ny hevitra izany dia tsy hoe manao izay tiantsika atao, kanefa hanimba izay noharian'Andriamanitra isika. Nataon'Andriamanitra hitandrina isika amin'ny mampanjaka ny zavaboary antsika, fa tsy hanimba na hanapotika. Mampalahelo ny fahasimban'ny zavaboary atraizatraiza. Tsy mitandrina izay nasian'Andriamanitra ho tandremany akamaroan'ny olona.
vokatry ny fitiavakarena tafahoatra betsaka ny zavatra simba sy potika. Marina fanamboarin'Andriamanitra ho antsika zanak'olombelona ny tany, saingy izao no lazainy mazava tsara amin'ny Genesis 4:5. Jehovah Andriamanitra nitondra an-dralehilahy ka nampona azy tao amin'ny Saedena hiasa sy hitandrina azy. Ilay famelan'Andriamanitra antsika anjaka amin'ny zavaboary zany dia misy fepetra mazava tsara. Hitandrina azy. Tsy piro tsara le teny hoe hitandrina azy. Hiaro, hikarakara. Zany no heviny. Nataon'Andriamanitra ho mpitantana ny zavaboary rehetra isika olombelona. Rehefa miresaka fitantanana isika dia matetika vola no tonga ao an-tsaina avy hatrany. Fa matim-bola loatra. Kanefa ny baiky voalohany ho amin'ny fitantanana ao amin'ny Baiboly dia ny fitandremana ny tany izay ny foron'Andriamanitra, ny zavaboary izay ny foroniny, ny biby izay ny foroniny, ary nankinina amintsika ny fitantanana ny fitandremana an'izany. Ka azadino fa ny drafitra ho an'izao tontolo izao izay nataon'Andriamanitra hatrany am-boalohany dia ny hatonga ny tany, ny zavaboary izay ny foron'Andriamanitra dia mba ho loharanon'ny fiainana sy ny fahatsarana mitoy hatrano any olombelona. Fa tsy fahampotena tahaka an'izao hitantsika izao no voka ny vokatry ny tsy fahaizana mitantana hita eo amintsika olombelona. Manana anjara goavana isika olombelona amin'ny fikarakarana, amin'ny fitandremana ireo zavaboary no arian'Andriamanitra ireo. Ary zany dia manomboka amin'ny fikarakarana ny tenantsika izay anisan'ny voarin'Andriamanitra. Misy fampianaran-diso ny ely fa efa tsy an'Andriamanitra intsony ty tany ity. Ny diso dia diso zany. Zao ny voalazo amin'ny Salamo 4:1. Salamo 4:1. An Jehovah ny tany sy izay rehetra eo aminy. Izao rehetra izao sy ny mponina eo aminy. An Jehovah ity. Na dia fa ny sombatsika olombelona no ny safiditsika aza. Mbola an Jehovah ity. Ary tsy ho ela dia ho averiny amin'ny laoniny izay simba ny fahotana teto amin'ity tany ity. Eo ampiandrasana an'izany anefa dia tian'Andriamanitra hitoy ny asantsika sy ny fitantanana izay nasain'Andriamanitra ho tandremantsika dia ny voary manodidina antsika. Tsy hoe ho avozin'Andriamanitra io ndray andro any ka velao amin'izao izay alehany ihany alehany. Tsy zany mihitsy no asa nasain'Andriamanitra ho ataontsika. Fa mandra-piaviny eny amin'ny raolanitra dia asainy miara-miasa aminy isika. Mbola mipetraka foana le hoe miasa sy mitandrina azy. Ny tompony mba hitany tsirairay amintsika mba samy andray ny andraikitra tandrify azy avy eo amin'ny asa izay nataon'Andriamanitra ho ataontsika na inona. Tsy ny karazan'asa no mahambony na mahambany ny olona anankiray, fa ny fitantanany araky ny tokony ho izy izany asa izany. Ny fitandremany an'izany izay ny mahambony na mahambany an'ilay asa, fa tsy ny karazan'asa velively. Ka apetrao amin'Andriamanitra ny asanao isan'andro. Mialohan'ny atory dia aza matory aloha raha tsy efa napetraka tamin'Andriamanitra ny asa natao, ny vita sy ny tsy vita, sy ny fangatahana iry amin'Andriamanitra hiatrehana ny ampitso indray hatrany hatrany. Ary mba ho afaka miteny na dia tsy tanteraka aza tahaka an'Andriamanitra ihany koa hoe misaotranao Andriamanitra ho fafaka na vita tsara izay rehetra tokony nataoko androany noho ny fahasoavanao. Amen. Adventist World Radio, the voice of hope. Tapitra treto ny fiarahanao tamin'ny radio feony fanantenana na ny AWR. Azonao ataony mamerina miaino na maka maimaim-poana ny fandaharana anaranao teo amin'ny fotoana rehetra ilanao azy. Raisoary ny adresy ahafahanao manao izany. www.awr.org. Mandrapitafindray ary.